Amin'izao fankalazantsika ny fahadimapolo amin'ny zato taona ny finoana teto amin'ny faritra Ambositra izao dia anisan'ny tantara ihany koa ny fankalazana ny fahazato taona tamin'ny taona 1970 ka ny taratasina lefa ny archevêque Monseigneur Gilbert Ramanatoanina tamin'izany fotoana izany no ndeha vakiko amintsika hahitantsika ny lanjan'ny finoana sy ny tantara tamin'izay fotoana izay tamin'ny fahazato taona ity taratasy ity no nalefan'ny Monseigneur Gilbert Ramanatoanina. Tsara ho antsika taranaka ankehitriny ihany koa ny mandray azy ahafahantsika miatrika ny hoentimanana ny fankalazana ny 15 taona ny finoana amin'izao taona 2020 sy 2020 izao. Ity taratasy ny Monseigneur Gilbert Ramanatoanina ity dia tao amin'ny archivan'ny diocèse no nakana azy. Taratasy ho an'ny kristianina katolika rehetra ao amin'ny faritanin'ny Ambositra, faritra Avaratra amin'ny diocèse ny Fianarantsoa noho ny fankalazana ny fahazato taona ny orenan'ny Eglise katolika 20 Jiona 1770 20 Jiona 1770. Ry kristianina havana, fo dipokafaliana miara-banantsika mianakavy tratry ny fahazato taona ny orenan'ny Eglise katolika teto amin'ity faritra Avaratra amin'ny diocèse ny Fianarantsoa ity. Arahabasoa rahabatsara fa maro ireo naniry hatratra zao tao pasoavan'izao kanefa sy nahatratra, naniry ahita izay hitanareo fa sy nahita, naniry handre izay renareo fa sy nandre. Isika no nomen'Andriamanitra ray be fitiavana izany fahasoavana manokana dia manokana izany dia niakalaza ny fahazato taona ny finoana eto amin'ity faritany malalantsika ity. Jereo lioka toko faraka amby folo andiny ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ny tantara. Fantatrareo ny tantara tamin'ny 2 Jona 1770 no nahatongavan'ny Montpère Gaston de Batsa teto Ambositra tanàna. Trano tany nisy rihana zarizary efa irodana no novatan'ny Montpère sy farafara sy latabatra sy seza tao. Ny ampison'iny 20 Jiona no lamesa voalohany nataony. Ny alahady manaraka an'io 20 Jiona no fivoriana pahibe maso voalohany kanefa sy nisy sorona masina 30 no isan'ny olona niankona tamin'izay. Ny fon'ny masina Maria tsy azo keloka, ny fo Madion'ny Maria araka ny teny efa mahazatra no mpiaro manokana nanakina ny Montpère Kazeny Eglizin'ny Ambositra. Anambona an'Ambositra izany ny fidianana ny masin'i Maria ho mpiaro manokana azy izany. Io no anisan'ny antony nahatonga antsika hakalaza ny fahazato taona amin'ny 15 Aogositra izao fankalazana ny nampakarana ny masin'i Maria any an-danitra Assomption. Tamin'ny 2 Novambra 1770 no tonga i frère Martin Brutel hanampy an'i Montpère de Batsa. Nandia fotoan-tsarotra tahaka ny Eglizin'i Madagasikara rehetra ny Eglizin'ny Ambositra. Izy anefa no voamafy indrindra tamin'ny fisapana voalohany nanjon'ny kristianina dia nivokatry ny ady ny fanaovan'ny Hiova sy ny Frantsay 720 ka hatramin'ny 420. Satria ny nijalijaly indrindra tamin'ireo misionera very zareo avy eto Ambositra no roaina trano mananjary ary dia maty ny hanoanana sy ny aretina tao ireo misionera rolahy vinahitana sy angadina nanana ny finoana teto Ambositra. I frère Brutel ny 17 Jolay ary Montpère de Batsa ny 20 Jolay 1770. Raha sy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia mahafokatra be. Joany toko 12 andininy 420 ka hatramin'ny 520. Dia ho faty toy izany koa aoriana kely faty mariterina ho finoana ilay Montpère handimby an'ny Montpère de Batsa ka nitondra an'Ambositra 10 taona i bienheureux Jacques Berdieu. Avy eto Ambositra no hita trahatrany sy haitohaina iran'ny faritany manontolo ny herin'ny finoana. Ny fandimby ny ady na teto toerana na iran'izao tontolo izao na anankirotana ny zavatra maro. Ny antota ny fanenjehana isan-karazany fa indrindra ny fanenjehana ny sekolo katolika. Dia tao koa ireo kotaba sy korotana nampiotakotaka amin'ny firenentsika ny anjady tamin'ny faritra Ambositra daholo ny vokatry ireo fisapana rehetra ireo. Sy tia nanakana ny finoana iroborobo anefa izany fa vao mainka koa nampitombo zato heny ny voana fafy. 30 ny angona voalohany teto Ambositra 100 taona lasa izay. Indro kosa ankehitriny fa maherin'ny
ainalina srahesy no isan'ny kristianina mahery ny ampahatelon'ny kristianina eto amin'ny diosesy. Ary ny pretra teraky ny faritra Ambositra dia mahatratra 7 nisany, ka ny 3 amin'ireo dia voasandratra ho iveka Monseigneur Victor Zafy Mahatratra Farafangana, Monseigneur René Rakotondrabe Tulear ary ity mpanomponareo. Fikambanany relijiosy 20 no misy ny zanatany avy eto Ambositra ka mielipatra ny rano lavalonynosy izy ireo. Tsy ary ho voatanisa miaraka amin'ireo ireo inspektera sy katesisy tanjatony nanaraka ny ohatra nomen'Njay Beno Arakotona Valina mivady ka ny fandimbina fohy tena iara-miasa amin'ny prera sy ny relijiosy hatramin'izay zato taona izay, na eto toerana na any amin'ny diosesy hafa sy ireo mpampianatra maro sy nandraharaha izay karamo ny fandimby hatrany ny tanany sekoly katolika. Tsy ary ho voalaza tokoa ireo komity mpiangonana, komitiny sekoly ary ny fikambanana masinisa tokony na olon-dehibe na tanora na ankizy miara-misalay ampiroborobo ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny faritany rehetra any. Fisaorana sy fankasitrahana. Miaraka amin'ilay renim-piaro manokana antsika no midera sy mankasitraka ny famindrapon'Andriamanitra, mankalaza ny tompony fanahiko, mientanao amin'Andriamanitra mpamonjy any aiko, noho izy ny tsinjo ty ankizy vavy ny tsinotsinona, hany ka hatramin'izao dia hilaza hoe sambatra ny taranaka ho avy rehetra, eny zava-dehibe ny nataon'ilay mahefa tamiko, masina ny anarany. Lioka toko voalohany, 2:7 ka hatramin'ny 7:7. Ary dia saroneto ilay tenin'ny bienheureux Jacques Berthieu raha izy nandao an'Ambositra, Ambositra raha de l'avenir. Ny dika teny malagasy mifanentana aminy dia hoe hisy raha ao Ambositra ao. Antenaiko ary fa hibaribary mandritra ny 10 herinandro fankalazana ny faha-100 taona io, fa mahay mankasitraka an'Andriamanitra sy masina marisika kristianina katolika malagasy ka midodododo marobe hanao tsomby aloha haneo ny fankasitrahantsika mianakavy, fa tsy oloko azy na vahiny ary anareo, izany hoe isika malagasy, fa mpiray fanjakana amin'ny olo-masina sy isam-pianakavian'Andriamanitra. Ny apôstôly sy ny mpaminany ny fanorenana nandrefetana anareo, ary Kristy Jesoa indrindra ny vaty fehizoro, fa ho aminy no isondrotany rafitra rehetra mirindra tsara mba hiforona ho taim-polo masina ao amin'ny tompo, ao aminy no andrafetany fanahy masina anareo trano honenan'Andriamanitra. Efezianina 2:7-20 ka hatramin'ny 2:20. Izany indrindra no ambaran'ilay trano fiangonana faharoa ao amin'ny tanàna Ambositra renivohitry ny faritra manontolo eo ambany fiarovan'ny apôstôly Masinda Perasy Paoly ho tsangam-batony izao zanaky ny eglizy. Masinda Perasy Paoly filohan'ny eglizy. Raha sy ny eglizy sy toy izao isika mianakavy na dia amin'ny ara-nofo sy ara-saina, fa voamaika koa ara-pinoana sy ara-pahasoavana. Raha sy ny eglizy tsy ho nahalalan'Andriamanitra hoe ray isika, tsy ho nahalalan'i Jesosy Kristy zanany hany mpanavitra ny olombelona, ary tsy ho nahalala ny fanahy masina, fanahy fitiavana mamelombelona antsika ary mamelombelona amin'ny fiainantsika mandalo ity. Raha sy ny eglizy, izany hoe raha sy ireo eraky ny pamparay masy na ireo misionera na lana vavy, fa indrindra ireo jesuita namakilaika ka nanambara ny finoana marina teto amintsika 100 taona lazay, ary mbola manohy ny asa ny hampiorina tanteraka ny fanjakan'ny Kristy eto amintsika. Raha sy ny eglizy, izany hoe raha sy ireo razana malagasy mazava fo, ka nandraisaky salasalana ny vaovao mafaly nambaran'ireo eraky Kristy ary nivelona tamin'izany, dia namindra azy tamintsika taranany lova-masina sarobidy hampivoatra tanteraka ny mahamalagasy atsika. Eny, soa sesehena sy tambo tany saina no notivozitsika tamin'ny eglizy katolika ka ho hitantaratra eo amin'ny fiesika sy ny endritsika rehetra nandritra io herinandro lehibe io, fa finaritra tokoa isika velona ao amin'ny eglizy. Mamitsika ny eglizy, tiantsika ny eglizy, renitsika ny eglizy. Sika vita batemy rehetra mirafitra ho vatan'i Kristy ho tenan'i Kristy velona no eglizy ankehitriny. Sy misy zodina izay nitilitsony, voaforana sy voafora, fa fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra, ary fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra. Korintianina 2:12-17. Tena iray tapo-tokoa isika rehetra ao amin'ny eglizy katolika, zanaky ny eglizy. Tsy eketsika ary toerintsika izay rehetra mitady hanatsatso ny finoana katolika, izay mitady hampisarasaraka antsika mianakavy, mampisarabazana antsika malagasy amin'ireo misionera, hampisarabazana, hampisaraka ny voaka kristianina amin'ny veka sy ny pretra mpitondra ao amin'ny eglizy,
ary hampisarasaraka anareo samy kristianina sarambavy-vahoaka. Ny fihavanantsika sy ny fifankatiavantsika ny lalivay hery velona hampentana amin'ny fokon'olona sy hampandahitra ny asany, fa ny fokon'olona no natao hijoroana sy hanteheran'ny rafitra ara-panjakana hanavotana amin'ny firenentsika. Koa tandremantsika ireo araka ny afatra navelan'ny Kristy zanak'Andriamanitra ary tandrovantsika tahaka ny an'Andriamaso eto amin'ny eglizysika. Atsika tokoa ny eglizy, atsika malagasy, ka izay hanaovantsika azy no toetrany sy endrika ananany. Faraka ny taratasy nosoratako tamin'ny karemy teo, miakina amintsika ny eglizy eto Madagasikara ary sika malagasy ihany no hanolotra azy eo anatrehan'Andriamanitra ray sika amin'ny farany. Ka amin'ny fahazato taona izao dia ho hita taratra eo amin'ny endrika reo fa vavo vonimbonina tokoa ny terakambositra mahasiaro tena tompona didy ka tapakevitra sika handray sy hanatotosa izay andraikitra manandrify tsirairay avy ao amin'ny eglizy. Ary dia ho eglizy malagasy tokoa ny eglizysika, tsy ho vahiny endrika sony fanana ny maizy azy, ny endrika mahamalagasy azy marina, satria ataontsika daholo izay hampifanetana ny fitoriana sy fanambarana ny finoana amin'ny toe-saina sy toe-posika malagasy araka ny laneran'ny sinodiombonana tany Antananarivo. Tsy ho fombafomba ivelany toy ny raviravina tetina fotsiny ny finoantsika fa haniteraka ny lafibenantsika. Ao amin'ny tokantrano aloha, fa ao no hain'ny eglizy ka ho tokantrano kristianina marina ny tokantrano rehetra, miorina sy mivelona amin'ny sakramentan'ny mariazy dia samy mianana hampo hahavokatra pretra sy ely-jozo marobe hitondra ny eglizintsika. Eo amin'ny fiarahamonina ifaneraserantsika amin'ny manodidina, ka ho hita ho malagasy manao ny marina mandrakarivo sika sy ho tia fitapitaka, olona azo itokisana sy mahatanty ny fiasaram-belatsihy sy hikasaka ny soan'ny tena fotsiny fa mitady koa ny soimbonany be sy ny maro sy mioloko azy ka tia sy manaza ary miezaka ampivoatra ny vahoaka fa indrindra ny bitika sy ny mahantra araka ny ohatra navelan'i Kristy. Eo amin'ny raharam-pirenena ka hiezaka olona matosaina sy malagasy be hery-po isika sahy mijoro handray adidy ary azo anakinana andraikitra amin'izao tolom-piavotana hatrehin'ny firenentsika izao. Omeo voninahitra ny eglizitsika na amin'ny teny ataontsika na amin'ny ohatra omentsika, izany sy izany ny vokasoa tiantsika mianakavy vokatra manaharitra amin'izao fankalazana ny fahazato taona izao. Ny tanora, ianareo tanora ho avy ny eglizy no hatefan'ny fitenenako sy hafaran'ny tafa sy ny dinitra ho famaranana ity taratasy ity. Manantena anareo ny eglizy ka ny afatra verimberiny matetika amin'ny ray aman-dreny dia hoe adidy zokiny indrindra ny manabe ny zanatsika araka ny finoan'ny eglizy katolika ka aoka ianareo hanampy sy hanohana azy ireo amin'izany. Dia ho tanora matosaina ianareo mahitsy fo tsy ho varebirebi ny hevitra mamoafady heliny mpakahala ankehitriny fa hijoro sy velona bebe ko isan'andro amin'ny marina torin'ny eglizin'i Kristy dia ho maro aminareo no ahatsapa mazava fa tsy tokony hiandry olona avy any velany lava ny eglizy malagasy fa aminareo taranaka malagasy no tsy maintsy manana hampo hitolo tena irosako pretra na ho relijiosy hitantana ity eglizitsika ity. Eo ampelantananareo tanora no avy ny eglizy, anareo no mandenitra. Famarana eny mila vola mankarena ny fankalazana ny fahazato taona hahatomombana ny lanonan'ny mpianakaviana iombonantsika. Manantena fa samy afo izay zakany isika tsirairay avy. Mila fivavahana indrindra ny fanomanana izany herinandro-pahasoavana izany. Avaozy ny fivavahana isakariva isa-tokantrano, avaozy ny fahazotona mandray sakramenta
ary dia aharitra tsy ho lefany izany fitiavam-bavaka izany aorian'io fankalazana io. Farany mila sodrano mba ho tomombana izay kendrena ary avokatra ny fisasarantsika mianakavy, ka dia amin'ny fofeny fitiavana no hanomezako anareo ny sodrano lehibe avy any ambony, ny sodranon'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina ny hirosaka mitafitafy amintsika mianakavy, ary ombantsika mandrakariva mandra-pahafatitsika. Amen. 20 avrily 1770 andro fisingerenana ny nanamasinana Iveka, ny mpanomponareo ao amin'ny Kristy Gilbert Ramanatoanina, Jésuita, archevêque. Zay ary ny taratasina lefan'ny archevêque Monseigneur Gilbert Ramanatoanina tamin'ny taona 1770 talohan'ny hankalazana ny fahazatotaona ny finoana. Misy mbola mitombona ho antsika mandraka ankehitriny ny hafatra navelan'io ray aman-dreny io, dia engany isika handray izay hafatra nolazainy izay, fa ny zavatra tsapa aloha dia hoe anisan'ny noraisin'ny tanora ny hafatry ny archevêque tamin'izany. Maro dia maro ny pretra ny diosesy Ambositra ankehitriny, indrindra ireo atao hoe tany amin'ny famalinan'ny asin'Andriamanitra tamin'ny fotoana nankalazana ny fahazatotaona. Ka dia misaotra ny Monseigneur Gilbert Ramanatoanina nandefa ity hafatra ity. Ny hafatra moa zany amin'ny mahafatra azy dia voarakitra ao amin'ny arsiva, dia izay novakina tamintsika izay anatin'izao fankalazana ny 50 taona ny finoana ny diosesy n'Ambositra izao. Namaky sy nandrindra ny lahatsoratra Mopera Tsik Marcel taleny gazety ny diosesy Ambositra, ako ny diosesy Ambositra, sady filohany voamera ny serasera diosesy Ambositra.